raha nioloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka ivavako sy tady mpavako ary ala amin'ny raha tsy fanao dia ihainao any an-danitra aho ka mila mihelolo ary asitrana amin'ny tany. Enganembazi isiza mitopo mahami njaufu itidani jazaku hatokoona nufiti jinilusa hatutifireneku hatokoona nufiti jinifandingana na nyavaku enganembazi isiza mitopo mahami njaufu itidani jazaku Jesusya aruvitimana nasikariti fataka ifaratina marisangarazani kademitali mahudena itifira nena yokutewe chana wireri wajajaini Jesusya aruvitimana nasikariti fataka ifaratina marisangarazani kademitali mahudena itifira nena yokutewe chana wireri wajajaini katakamino diraitsitu havuntewe tinusinufiti nawiti famiturewe hazavellana hazakania sinaku jeulumbo fitinao hampaerezutuku Jesusya aruvitimana kasigariti fataka ifaratina marisangarazani kademitali mahunena itifira nena yokutewe chana wireri wajajaini Jesusya aruvitimana kasigariti fataka ifaratina marisangarazani kademitali mahunena itifira nena yokutewe chana wireri wajajaini kademitali mahunena itifira nena yokutewe chana wireri wajajaini kademitali mahunena itifira nena yokutewe ivavaka isika saotranao zahay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina nomenao ity fotoana ity sady andro ny tanora no anomezanao fampianarana koa
Kristiana Luterana olom-pirenena. Araka ny tonon-kirateo anefa vonjeo Madagasikara. Fa maro ny faharatsiana, zava-dratsy isan-karazany, koa tsy misy azonay iantroahana, afa-tsy ianao la izay Andriamanitra avo indrindra, tompo ny tompo. Ka tahio ny tanora zay mivory eto, hatahotra anao sady ho tanora olom-pirenena. Amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta, amen. Fifaliana lehibe ry havana no iarahana aminareo tanora. Ary misaotra ny Brown FKTLM nanome anjara. Sahirana ihany aho nitondra ny fampianarana eto satria izaho rakemba tanora no ampianarina. Kanefa anjara moa dia tsy maintsy atao. KTLM olom-pirenena. Ary ny fanevany zao zakabe izao, iarahantsika mamaky moa sady mety efa hainareo tsy anjery. Fa Jehova Andriamanitra no Andriamanitra avo indrindra sy tompony tompo. Zany hoe Andriamanitra avo be, Andriamanitra tsy misy mitovy aminy, Andriamanitra manana ny maha izy azy. Ny fampianarana nefa dia ny hoe KTLM olom-pirenena. Dia nanakinana izany ny Deuteronomia 5:12 vankitsika ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Mifidiana mpitsara sy mpifehy ho anao ao an-tanànanao rehetra, izay meny Jehova Andriamanitra anao araka ny firenenao, dia hitsara ny olona amin'ny fitsarara marina ireo. Amen. KTLM olom-pirenena. Raha mba nijery ny internet aho dia zao ny zavatra hitako. Ny 70 isanjato ny ponina aty amin'ny sub-saharany aty Afrika, latsaky ny 30 taona, 70 isanjato. Izany hoe ny tanora no be indrindra. Araha namonjy ny fivorian'ny fiombonan'ny fiangonan'ny Luterana eran-tany tany Addis Abeba, dia nambara ny filohan'ny fiangonan'ny Luterana eran-tany fa 80 tapitrisa ny Luterana aty Afrika tanora. 90 isanjaton'ireo no tanora. Izany hoe raha natao ny kajy 80 tapitrisa sy 4 hetsy sy 8 alina no isan'ny tanora. Raha nisany ponina eto Madagasikara 80 tapitrisa sy 4 hetsy sy 7 alina sy 7 arivo sy 333 amby. Zany hoe 5:30 isanjato dia tanora. Ny tanora FKTLM hoy ny filohany rehefa notaniako dia 5 alina sy 7 hetsy. Raha lazaina izany dia zao, ny tanora manana ny heriny, manana ny fahiratan-tsaina, manana ny fahaizany, manana ny fahamaroany, ary manana ny tanjany. Raha vao ny hira arahina talenta ny tanora teto, dia zahay ao farao matahotra satria mihozongozona ny estrade. Milaza hery zany, hira. Fa mihetsiketsiky zahay ao afarao araka ny lazany filoha hoe nandihy ho azy ao. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ity efa mety demode. Ny tanora, ny KTLM na olom-pirenena dia tahaka la ianara ny avion na laza tao hoe Force One. Mba verenareo zay? Force One, zany hoe hery ho an'ny fiangonana lay olom-pirenena. Tanona manana ny heriny, betsaka ty Afrika, betsaka ty Madagasikara. Fa ity no fanontaniana ianareo mamaly azy. Fa nahoana i Afrika no mahantra? Nahoana Madagasikara no mahantra? Iatsika tanora kristiana no mamaly zany. FKTLM, tsy haiko ny manalava azy fa hiezaka. Kristiana tanora Luterana Malagasy. Zay? Firaisany kristiana tanora Luterana Malagasy. Izany hoe olona ilay tanora fa tsy robot. Nijery rakibolana ao ny atao hoe olona na ny atao hoe olombelona.
Ny atao hoe olombelona ho ity raki-bolana malagasy ity dia izao: zava-mananaina, manana toe-batana, mampinono, fa ny avahany manana ati-dohangeza be, sady mahay mandray zavatra ny tanany no manana saina sy fanahy. Ka ny atao hoe olombelona na olom-pirenena dia olona manana vatana sy fanahy, afaka mandray, afaka miasa, fa izay olona tsy manana an'izay dia tanora namadika ny tenany ho zavatra hafa fa tsy lay olombelona. Ahoana ny amaritany Baiboly ny atao hoe olombelona? Ny olombelona dia noforonon'Andriamanitra tahaka ny endriny, nataony ho an'ny tenany, nataony ho mpanjaka ny zava-boahary, ary napetrany hiasa sy hitandrina ny saha araka ny Genesis 2:4. Ny zavatra rehetra ry tanora nataony hoe misia dia nanao kory? Nisy. Fa ianao tanora na ianao olombelona dia novolavolainy ny sahiranany, arahany salama no milaza azy dia nataony tahaka izao. Nataony tahaka ny design ny mpanenina ianao. Todihony ao akaikinao raha mitovy aminao, mba mifampitoliha moa? Mitovy? Samy hafa ary samy tsara. Ny sahirana mihitsy Andriamanitra ny namorona anao ry tanora tahaka ny endriny. Dia mba nijery ihany koa satria katelema olom-pirenena, izany hoe teny roa natambatra: olombelona sy firenena. Ina no atao hoe firenena? Vahoaka iray, miteny iray, manana fomba iray, monina amin'ny fanjakana iray. Ka raha atao hoe firenena malagasy, miray fiteny, miray fomba, miray soatoavina. Ka raha lazaina hoe katelema olom-pirenena dia katelema malagasy manana fomba iray, manana ny maha izy azy, manana zo sy adidy ary andraikitra. Raha vao nateraka teto ambony tany ianao dia raha valizy ohatra no ilazana azy, dia nampiarahina aminao ny adidy sy ny andraikitra. Noho izany ny katelema dia manana ny maha izy azy. Jereo ntsika neo amin'ny Baiboly, jereo i Jeremia. Raha nantsoiny izy dia nanao hoe za mbola zaza nialapa. Fa hozy Andriamanitra hoe aza manao hoe mbola zaza na tanora, fa mandehana amizay any rahako anao. Gideona mandehana amizao herinao izao ka vonjeo ny Midiana, vonjeo ny Israely eo an-tanany Midiana, tanora izany. Araha ny testamenta vaovao dia mahita isika fa nisy zazalahy nanana mofo 5 sy hazan-drano firy. Vitsivitsy, fa nampiasainy io hentiny hampandroso sy hoany ny vahoaka niaraka ny vory taminy. Araka izany ry katelema, manana ny heriny ny tanora olom-pirenena, fa sady noforonon'Andriamanitra tahaka ny endriny no nataony hoe zava-mananaina, manasaina, tena sy fanahy. Ireto no zavatra hita ampiasana ny tanora, fa nareo no diso iaho raha diso. Indraindray ny tanora dia ampiasaina, hozy ny teny tanora hoe manao manipulation. Manipule ny olona izy satria manana ny heriny sy ny tanjany. Ary nampiasana ny tanora decoration na haingo. Ka rehefa tonga ny manam-pahefana dia atao hotesy ny tanora satria manana ny heriny sy ny hatsarany. Ka rehefa hanongam-panjakana na misy zavatra tsy mety dia ny fitaovana ny manipulena voalohany dia ny tanora. Ary ny tena mampalahelo raha ny ambanivohitra fa mino afa tsy misy eto amin'ity toerana ity dia atao fanomezana ho an'ny olo manan-kaja. Izany ve no katelema olom-pirenena? Tsy izany no andrasana amin'ny tanora, fa tanora tompon'andraikitra amin'ny fahamarinana tahaka ny Jeremia. Ary indro aho Jehova manendry anao izao anio izao,
hanapahefana amin'ny firenena, ny fanjakana, hanongotra, hanjera, handrava, handrodana, hanorona, hamboly. Izay no andrasan'Andriamanitra amin'ny Tanora olom-pirenena. Handrava ny tsy mety, hanongotra ny tsy mety, hanjera ny tsy mety, handrodana kanefa hanao kory, hamboly ny fitiavana lay Andriamanitra Jehova, Andriamanitra avo-indrindra, tompo ny tompo, io no hamboleny Tanora. Dia hoy ny Mika 4:9-5. Ry olombelona, ry Katelem na Efkatelem, efa naseho aminao zay tsara, sy zay ilainy Jehova aminao de zao ihany. Hanao ny marina sy ho tia famindrampo, ary hanaraka n'Andriamanitra amin'ny fanetrantena. Gaga ihany afa nisy hira teo hoe Tanora miwerawera. Fa eto de Tanora manetry tena, Tanora manompo, Tanora olom-pirenena, mihevitra zay Andriamanitra ho tompony, ka manoloana lay Andriamanitra lehibe, dia manetry tena izy. Katelema olom-pirenena. Feno tsy fahamarinana ny fiainantsika eto Madagasikara. Varomaizina, mizana mandanga, amidy ny marina sy ny rariny, manampahaizana na mari-pahaizana, mivity diploma, de miwerawera fa manana master, miwerawera fa manana maîtrise, fa indraindray mety sandoka. Kolikoli miseho amin'ny endriny samihafa, mampandoa ekolazy, ny Tanora Kristiana mety tsy eto, ary mino afa tsy misy eto. Ka rehefa haka permis B na permis F, mandoa 200,000 ariary, amizay malakilaky. Dia ny Katelem olom-pirenena tia fahamarinana dia manao hoe, aleo manaraka raccourci, lalana malaky amizay aho mahazo. Lay Andriamanitra avo-indrindra dia mandany fanaovana kolikoli sy ny fanaovanao tsy fahamarinana. Fampandoavam-bola tsisy Rosia, na ny manao, na ny tsy mitaky ny Rosiany, dia samy manao olom-pirenena sadasada manantsoratra, fa tsy tena izy. Gabraraka ny harem-pirenena, volamena tsy hita, bois de rose manjavona, vatosoa tsy hita. Eo ihany anao Tanora, de misy hirany amin'ny tele zay manao, elenareo vatafarine, ianao gaga hoe iza io tsy tafarina io. Tanora olom-pirenena tsy mijoro amin'ny fahamarinana. Zava-misy zay be malety no mandresy, jereny Tanora olom-pirenena ve izany. Halany Jehova avo-indrindra ny fiainany malagasy, zay tsy tia fahamarinana. Ny fanaovana ny marina nefa tsy mora ry Tanora, fa raha misy te iaina amin'ny marina, hoy ny epistily nosoratany Paoly ho an'ny Timoty, dia sady enjehina izy, satria mandeha amin'ny fahamarinana. Ity misy teny anankiray, poezie. Wow, ra malagasy. Malagasy tsara vatsy, tsara narana. Tsy mahantra olo-manga anao, fa mahantra olo-marina. Diso iaho raha diso. Katelema olom-pirenena. Mitady anao Madagasikara, olo-manga sy olo-marina. Miady amin'ny kolikoli, manao ny marina sady mahatoky. Dia hoy ny oabolana 4:7. Ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Zaho tsy miaro ny mpitondra fanjakana, tsy mahay manao mirakla monami izy reo, fa ianao olom-pirenena tsirairay io, manomboka eo aminao. Inona no andraikitrao ho an'ny Madagasikara, fa ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Vahoaka Norveziana kely mba fantako, mpivarotra trondro, fa rehefa nifidy ny trondro tsara indrindra izy, dia ny firenena izao tontolo izao mifidy sy mandray azy
hivi dia ni trondro ary malaza iraisam-pirenena ao anatin'ny firenena manan-karena. Ny fahamarinany tsirairay, olona manao asa tsara hita eo amin'ny finoany sy ny fiainany. Raha io enerzy lanitsika teto amin'ny talenta io zay tsy ratsy, ajoroy amin'ny fahamarinana, fiainana mifanaraka amin'ny finoana, ary azadino ry Katelem, gasy ka tsara averegno zay, gasy ka manja. Olom-pirenena ny Katelem, gasy ka manja, gasy ka tsara. Malagasy na tanora mpandraharaha eo amin'ny varotra, mividy hena anao 500 grama, tonga any an-trano 400 grama. Mizana mandainga, olom-pirenena foza fa tsy kristiana marina fa mandainga amin'ny mizana. De ozy tsika hoe tsy zahay an'izao tonia, eka tsy anao. Hisandratra vai Madagasikara sa hietry, omena marse ny kristiana luterana, ataony goudron plastika, tsy ampy firy andro namboarana ny lalana simba. Katelem olom-pirenena manao zavatra tsara, de nany devoly ange gaga fa efa midepasy ny zavatra ataony olombelona. Fa rehefa misy zavatra ratsy no ny asan'ny devoly, na hoana ianao no manaiky ho masovony devoly. Ny teny eto manao hoe mifidiana mpitsara, olona marina hitsara ny firenenao. Hoy Billy Graham ampitoroteny malaza tao fahavelony ry tanora, raha very omby anao mbola avotra ihany, raha very vola anao mbola hita ihany. Fa raha very fitokisana anao ny olona, very tanteraka anao ka mihirany dada de fort de fa hoe very ah, satria tsy anana ny olona fitokisana ianao. Tanora kristiana maro no tsy mahatoky amin'ny teniny, tsy miteny mahitsy, tsy milaza ny marina, kanefa ny soratra masina manao hoe aoka ny teninareo ho inona? Ho tsia? Fa ianao kosa de manao hoe na de misy zavadrasy, brike yes, brike oui. Fa ianao natao hoe ho mahatoky. Firy ny Katelem mialatsiny fa tsy nareo eto, mamitaka ny vady ny fataony rany. Par silence, zaho ane tsy mampirafy fa tian'olona. Olom-pirenena vandambandany. Aiza hoaiza anao amizao, zaho efa mijoro eto amin'ny boro, ka olona any an-trano mandainga amin'ny telefona. Olom-pirenena milaza ny marina. Ny didin Jehova dia natao hoe ho tandremanao, ary ilay Andriamanitra avo indrindra amin'ity fanevantsika ity dia hoe raha ray aho izy any amin'ny Malakia, aza zay hajako. Tsy hita ao amin'ny firenena ny fanajana ny ray aman-dreny. Tanora mivandravandra, mahita ndry Miranda, mahita ndry Gonzales, zay mivazavaza ny Licia, mivazavaza ny Sergio, de manao kopikole ny fiainany Novelas. Katelem olom-pirenena miverena amin'ny Baiboly. Katelem olom-pirenena natao ho modely. Aoka tsy isy anao tsinotsinanao no inona, fa aoka na amin'inona zany hoe top modely ny Katelem olom-pirenena modely. Betsaka ny tanora mitaingy tamboho, de ozy ny hirany Diorsay na iza no manao azy hoe rendez-vous mpagnarivo ino atsangana amin'ny kolikoli. De ozy tsika tanora
manao rendez-vous mpagnarivo. Te hanana fiainana tsara nefa tsy mamokatra fa hoy Jehovah Andriamanitra, hiasa sy hanino no namoronana anao ry Katelema. Hiasa sy hitandrina ny saha. Firifiry ny tanora lehilahy, malaina mitanangady, malaina hiasa, fa deha tio tanana, handona sy hanindry any zanakianina, kanefa tsy miasa. Ary firifiry ny zazavavy izay dame de salon, mannequin, tsy mandray ravindena ilay olom-pirenena. De rehefa tao ny hiram-pirenena dia tahionao ry Zanahary ty nosin-drazana ity. Tohizonareo? Ina antony? Sambatraiza milanao tanora, miasa, mijoro, mainy sakafo amin'ny Facebook. Impiry ny nahandronao zay mainy noho ny Facebook sy ny novelas, io no atao raharaha. De hotsika tsy azo atao ve? Fantaro ny zavatra rehetra hazony mafy zay tsara. Ary Paul de manao hoe, ary zaho tsy mety handevozin zavatra. Tonga ho ambisy mamoha poketra Facebook, tonga ny ambrao Facebook. De hozy tsika, Andriamanitra neto niatianay tanore, namorona ny zavatra rehetra ho anay. Na tianao Andriamanitra tsy hanasa ny volaninao, tsy asany zany. Tsy ikosoka ny tranonao, fa milanao tanora olom-pirenena mandray andraikitra, manao zavatra. Katelema olom-pirenena modely. Izany modely zany ry havana dia izao. Na matory izy dia tahaka ny Barbie. Arahiko iny. Fa raha ianao tsy mijoro ma olom-pirenenanao, ahoana no hahatonganao ho fianarana ho an'ny mino? Amin'ny fiteny. Matetika sika tanora mampiasa voambolana, izay tsy mifanandrifa maha kristiana olom-pirenenanao. Tena kozy ranga. Tsy ratsy fa tsy fianarana, fitondrantena. Ny fitondrantena dia izay hitondranao ny tenanao. Tsy hamoraboraka azy eto raha fahiry mahafantatsa azy. Amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Olom-pirenena Katelemo madio, miasa, ary koa fankatahaka. Any amin'ny birao sy toeram-piasana samihafa, miditra misivy, mivoaka amin'ny 240. Mangalatra ny fotoan'ny fanjakana, mangalatra ny fotoan'Andriamanitra. Nefa tamin'ny hira teo, de tena mikajy. De hoy zao hoe raha izao no Katelema tena raitra sy tena milay a. Fa isainy hatramin'ny minitra hoe nareo manao filazana io mbola manana minitra zahay. Any amin'ny birao fiasanao, olom-pirenena ianao, hajao ny ora, mamokara raka zay tokony ho izy. Fa nahoana no isika tsy maintsy miasa? Hoy Paul, raha misy tsy mety miasa, aoka izy tsy hinana. Nahoana anao te hinana sosy nefa malaina hamokatra sady patory antoandro? Manabotry ny firenena ny olona kamo. Ary ina no zava-misy? Ina no ahafantarana fa mahantra ny firenena iray? Mivoraka ny kojakojana 500. Misy episery etsy sy eroa, mihamaro ny bara satria hanalazy. Fa izay olom-pirenena Katelemo eto dia izao, natao hamoron-javatra, natao hamokatra, ary natao hiasa. Inary no andrasan'ny Madagasikara amin'ny Katelemo olom-pirenena? Manana ny tanjona sy zavatra kendreny. Vao tsy ela zahay vehivavy nianatra ny boky ny Estera. Fa tovavy izy, tao amin'ny trano ny mpandraka, voavidy tamin'ny alalan'ny casting. Fa tsara, ary le mpanjaka raha vao nahita azy de nanao hoe,
babonao ny foko toizonareo. Nambabo ilay mpanjaka Estera fa ny toera ny hatsarantarehiny sy ny pouvoirananany nentiny niaro ny firenena. Ary tandrify ny irany kerobima teo hoe hatako ahoana no hijery amin'ny lozanjo ny fireneko. Katalemo vehivavy tsara tahaka ny Estera, tsy mihoerawera ka handavo ny hafa fa mamonjy ny fireneny. Raha manananarana anao fa zahay fa nahazo tany fianaran-tsoa, Katalemo olom-pirenena raha vehivavy dia tohizy hoe Estera. Ohatra Razana Malala Angeline Estera. Mba tohizy moa ny anaranareo. Zay vehivavy dia Estera fa anarana azy loatra fianaran-tsoa. Dia izay lehilahy rehetra tohizo Jeremia. Rangio pinamana Rostam Jeremia. Rita Lura Luterana. Indro niazi na manarmantan. Ari niazi mpito manarman firenena. Huni kaini zai yakinanti zavata ianarantsika ity. Mifidiana amin'ny fitsarana mifidiana mpitsara sy mpifehy ao an-tanàna rehetra ho anao. Izay omeny Jehova anao araka ny firenenao dia olona hitsara, olona amin'ny fitsarana marina. Ny FLM dia indraindray tsy havanana amin'ny politika, fa rehefa tsy ianao tanora Luterana dia ny hafa no hanao dia ianao mizay mitomany. Tsy zakako ty, ianao tsy nijoro ama olom-pirenenanao. Fa inona ry zao no maha-Katalemo anao? Mananganatana zay manana CIN na karapanondro azafady. Tsy zara fanomezana. BDB. Efa tany amin'ny fokotany ve ianao nijery ny anaranao amin'ny maha olom-pirenenanao ho mpifidy mananganatana zay fa tany. Maromaro fa vitsivitsy. Olom-pirenena ny Katalema mandehana amin'ny fonkotany. Jereo ny anaranao ary ianao ry Estera tanora hataonao ahoana no fijery ny loza anjony firenena. Ary ianao Jeremia natao hanongotra, hanjera, handrava ary hamboly sy anangana. Raha ianao no tsy mifidy dia namery ny zonao dia afara lakolosy ny mampera ny teo ihany no teo satria tsy mitsangana ianao, mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Katalema sira sy fahazavana. Ny asany sira dia manome tsiro ny sakafo sy tsy miaro azy tsy ho traty ny lo. Katalema olom-pirenena sira mahatahihinana ny zavatra arosony ary mamisira sy mizara ny teniny fahamarinana. Ka dia lazainy Paoly hoe fa amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara. Misy tantara mba hitako tao amin'ny Facebook. Misy maingo ka hono latsaka ao anaty rano. Dia te hanavitra azy ny olona anankiray fa isaky kasihany izy mihinana. Isaky ny kasihany izy mitsaingoka. Dia hozy le zanany avelao eo faty eo. Dia hozy le rainy. Ny faharatsia toetra n'io maingoko io miaro tena dia tsy manova ny toetrako. Ny faharatsiany sy ny fisiany zava-dratsy amin'ny fiarahamonina tsy manova ny toetra ny Katalema zay manana amin'ny Jehova Andriamanitra avo indrindra sy tompony tompo. Fahazavana. Banjery internet koa. Ny feo hoe 430 kilometra isan'ora. Ko raha miresaka eto zany aho dia zay no vitesy.
fa raha fahazavana 3 hetsy kilometre par seconde ny aiza no mandeha mafy am'izany fahazavana sa ny feo fahazavana katalemo olom-pirenena natao hanazava ny firenena amin'ny teny amin'ny asa manana ny feony manana ny tanjany tsy mpihirahiany fa tanora mamokatra sady tompon'andraikitra teny kely ho an'ny lehilahy mialatsiny fa tsy hoe manindry ny lehilahy dia natao ho loha tahaka ny Kristy zay lohaninna fa ny mba azoko tamin'ity ray aman-dreny anankiray dia izao ny lehilahy loha tanora katalemo loha dia tsy lahin'olona fa loham-pianakaviana ny lahin'olona dia mpapiteraka dia apetraka rehefa avy eo raiso ny andraikitra rehefa ianao niditra tamin'izany fiainana izany efkatalema olom-pirenena tsy mametraka zaza ho vesatry ny fiarahamonina ka ho lasa any amina ihany misy zay moto tsy manababa zao kapa tsy manababa tsy raha mandratra ny fony zaza izany raiso ny andraikitra ro lehilahy ary ianao renim-pianakaviana eto dia lazaina zaza very tsy lay zaza no very fa ianao no very ny anaran'ity toerana ivoriantsika ty iza mahajanga ohatra roa ny dikany ny anankiray dia ao amin'ny didy fahaenina fa ny tena dikany mahajanga zao mahasitrana firy ny volalan'ny tanora nakaty mahajaka amiliara ka raha tsy miova ianao dia tsy afaka manova dia ganagana mitety bainga ny tsepaky valala zao ny tratra mangana ny haza tsy azo rehefa miazakazaka hoe ny ganagana dia mitety le bainga hanenjika valala kay ny valala tsy azony ny tratra ny mangana vola lany finoana tsy mitombo asa tsy misy dia ozy tsika hoe very aho fehiny andeha katalemo olom-pirenena ijoro iaina amin'ny fahamarinany dia itimba ny anarako tao amin'ny zanako mitondra skotera izy dia ho izy ireny skotera reny mama misy zao jogy zao dia ataoko hoe zinga kay moto efa antitrantitra dia ho izy raha te hamonololo kitena ny esafement dia mibabababa izy ka rehefa mandalo ianao dia ohatra ny boulodor dia mihavana daholo ny olona rehetra katalema mampihira mba tsy ho kitena esapement ihany mafy feo mamonololo mihavana ny olona amin'ny arabe fa rehefa jerena ny zavatra tao eo amin'ny asa sy ny teny miravoravo tanana dia ho indray izy fa raha kitena ny motera dia raha 50 cc izy miakatra 100 cc zany hoe babababa ny sapement no sady koa mihamatanjaka teo amin'ny batisa ny katalema olom-pirenena no kitena Andriamanitra nataony ho tahaka ny Kristy raha misy olona amin'ny Kristy dia ino izy no kitena tsy jogy antitra fa sady natao haneno no mihamatanjaka raha 50 cc tany amin'ny sonodam-paritany nisy ianao mivoaka zay ka be eto miakatra 100 cc ka dia rehefa mandalo ny efkatalema dia hoe zany no atao hoe tanora matanjaka tahaka ny boulodor ka sady raisa no faingam-pandeha no mampihavana ny tsy marina rehetra fa mijoro amin'ny fahamarinana katalemo olom-pirenena tsy ho avy tsy hoela ny fifidianana na ho fanjakana na ho fiangonana hoy ny fanevany fiombonan'ny fiangonana luterana eran-tany izesy takely aho human being not for sale zany hoe tsy amidy ny olombelona aza midy ny safidinao fa ny safidinao no manova ny tantara fa raha ianao natao ho olona hifidy
no mivady karobô ka tsy hifidy dia nanala ny tenanao ianao, ka raha misy tsy fahamarinana reveo manja fa ny anao tsy nifidy dia iza no omena tsiny. Mifidiana mpitsara, mpifehy ho anao ao an-tanàna, iza rehetra nomeny Jehovah anao araka ny firenenao, olona hitsara amin'ny fitsarana marina. Izaho tsy manendry Andrakoto Sirabe Sirasoa, fa ianao mahalala fa niendrika Andriamanitra hozy Martin Lutera dia nizo hisafidy izay hovadinao, nizo hisafidy izay hitondranao. Dia hoy ny teny malaza ny John Kennedy filohan'ny Amerikanina, raha tokony hanontany anao hoe inona no nataony fireneko tamiko, dia izao ozy izy no anontanieo, inona no nataoko ho an'ny fireneko? Katelem, olom-pirenena, inona no nataonao ho an'ny firenenao? Fa ny tia fahamarinana no hanandratra ny fireneny. Fa ny Andriamanitra izay tomponao dia Andriamanitra tia fahamarinana, Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra tompony tompo. Ka alefa Katelem mijoro amin'ny fahamarinana, ka ho hita eto Madagasikara ny hoe sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah winny ho Andriamaniny. Itsangana isika hihira, reraky tsika fa itsangana. Mihira 4:700 ny andiny fahatelo farany, satria Andriamanitra izay tomponao, Andriamanitra avo indrindra sy tompony tompo. De raha izy ataovy mafy ny feo, ataovy feona boldor ho hitany mahajanga tanora mankalaza an'Andriamanitra. Zanahary ny taranaka itahio ny andiny fahatelo. Jesosy fa raha tsy nanao izay zavatra asainao hataonay dia ambaranao androany fa Katelem olom-pirenena sady miova no manova ary hanana fanamby lehibe, ka hihira mandrakariva hataoko ahoana no hijery ny lozanjo ny fireneko. Ho tanteraka aminay ane amreto tanora forsa hoany hiverina ny amin'ny sinodany ny hoe Kristi ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristi. Amen. Saudade.